أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنتي نمناتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka any ity fandaharana fampatsahivana makasika ny finoana islamo ity. Mbola ao anatiny tantaran'ireo mpaminany izay ny fandimby nandalo teto ambony tanitsika amin'izao fotoana iresantsika izao. Ary ndraisintsika farany teo dia tapany voalohany tamin'ny tantarany Abul Anbiya, ireo razambeny mpaminany rehetra dia mpaminany Ibrahim alayhi salam no tantara tapany voalohany no raisintsika tamin'ny lasa teo. Ny resantsika teto dia rehefa mpaminany Ibrahim alayhi salam niala tao Babylone dia nandeha tany Palestine. Ary rehefa tonga tao Palestine izy dia tratrany kere ka voatery ny findramonina ihany koa izy tany Egypta. Ary rehefa tonga tao Egypta izy dia nisy mpanjaka anankiray mpanao didy jadona, mpanao tsindry lena, pakankeriny ny vadiny olona zay tonga ao Egypta ka sara anisan'ny vehivavy tsara fanahy, tsara fitondratena, mino ny Allah ary ihany koa vadiny Ibrahim alayhi salam ka nilany zany mpanjaka izany. Rehefa nilany zany mpanjaka zany dia teny Ibrahim alayhi salam, rehefa anao tongany ka antaniny hoe iza io lehilahy miaraka aminao dia teny anadahako. Satria nahoana? Satria io mpanjaka io raha voaheliny hoe vadiny sara Ibrahim alayhi salam dia ampamonoana miaramila avy hatrany. Ka niteny sara hoe io anadahako. Rehefa tonga tao amin'ny efitrano izany mpanjaka izany hanao ny filandratsiny dia paralysé avy hatrany izany mpanjaka izany noho ny doa izay nataony sara tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa paralysé izy dia natsapa tenany hoe fa tsy nahavita nanao n'le filandratsiny ka nangataka tamin'ny sara hoe angatao amin'ny tomponao mba hanala an'ity zavatra izay mahazo ny tenako ity. Nangataka i sara dia niala teo amin'izany mpanjaka izany ny paralysé. Nandeha indray izy anao fanondroany ny filandratsiny dia miverina paralysé indray izany lehilahy zany, tsy nahetsika, ny tanany dia nikankona. Nangataka tamin'ny sara izy angatao amin'ny tomponao hoe mba hiala amiko. Nangataka i sara. Nandeha indray mifanontelo, mbola andeha hiezaka izy anatanteraka ny filandratsiny saingy mbola paralysé ihany koa izany mpanjaka izany. Farany dia niangavy mafy any sara izy hoe o ry sara, teneno amin'ny tomponao fa ty farany tsy anao intsony ny tenako raha ohatra ka afaka eto. Dia nangataka i sara tamin'ny Allah afaka tanteraka izany paralysé nahazo an'izany mpanjaka izany. Dia rehefa afaka izany dia nomeny cadeau indray i sara sy mpaminany Ibrahim alayhi salam, cadeau vehivavy mpanampy anankiray antsoina hoe Hajara, hoety ty ho mpanampinareo any amin'ny tanàna zay misy anareo ary mialahy eto aminay avy hatrany fa tsy olombelona ianao. Satria nahoana? Maro ireo vehivavy zay efa nanaovany zany mpanjaka zany filandratsiny dia vitany sy tanterakany avokoa, fa tamin'ny sara tsy navita nanao ninina fa ny fanohitany zany dia paralysé ny vatany iray manontolo. Niala teo Egypta i mpaminany Ibrahim niaraka tamin'ny sara ary ny zana-drahalany Lut alayhi salam. Nandeha izy ireo nizotra nakany Palestine. Fa Lut alayhi salam kosa misy ireo mpiay tantara miteny hoe niverina any Babylone ary misy ireo miteny hoe nandeha nizotra nandeha nakany Jordanie i mpaminany Lut alayhi salam. Tao dia nandeha niaraka niaina tamin'ny vadiny sara i mpaminany Ibrahim alayhi salam. Saingy fantansika fa Ibrahim na i sara ihany koa dia vehivavy momba tsy miteraka. Ka noho tsy mampiteraka azy zany dia nefa mpaminany Ibrahim mba mila taranaka ihany koa. Dia teo fahitany sara an'izany etaetany vadiny izany dia niteny izy tamin'ny Ibrahim alayhi salam manao hoe maninona moa raha i Hajara ilay cadeau azontsika iny no alainao vady mba azonao an'izany taranaka izany. I sara no nanome sosikevitra any mpaminany Ibrahim dia noekeny mpaminany Ibrahim izany ka nalainy vady i Hajara. Rehefa nandeha ny fotoana dia bevoka i Hajara, ary rehefa bevoka i Hajara dia teraka soamantsara zazalahy mafatifaty anankiray antsoina hoe Ismail alayhi salam. Rehefa teraka any Ismail izy dia teo tonga fitsapana
nahazo ny mpaminany Ibrahima alayhi salam sy ny vadiny Hajara ka niteny Allah subhanahu wa ta'ala esoro amin'ny tanàna zay misy anao io zaza io sy ny reny apetrao any amin'ny tany masina izay any Makka io zaza io sy ny reny. Lasa i mpaminany Ibrahim niteny tamin'ny vadiny Hajara hoeto ny zanantsika andaotsika andenao voyage. Lasa izy ireo nandeha tonga teo amin'ny tanàna ny Makka tamin'izany fotoana zany dia tanàna anankiray karakaina, désert, tsy misy ninina ary tsy misy zavatra mihitsy fa masoandro, loasa no nipetrahany izany nametrahany mpaminany Ibrahim any Hajara sy ny zanany Ismail alayhi salam izany. Rehefa napetraka teo izy ireo de iala i mpaminany Ibrahim alayhi salam. Rehefa iala izy de gaga i Hajara hoe ory Ibrahim, avelanao amin'iza izahay, avela amin'iza za vehivavy miaraka amin'ity zaza kely voateraka ty, avelanao amin'iza izahay. De tsy nitodika Ibrahim alayhi salam. Lasa ihany Ibrahim nanohy ny teny. Nantany fanoloany izy i Hajara, ory Ibrahim, avelanao amin'iza izahay. De tsy namaly Ibrahim, lasa ihany nanohy ny teny. Mbola niteny Hajara manao, ory Ibrahim, avelanao amin'iza izahay. Tsy nitodika Ibrahim alayhi salam. Farany dia niteny Hajara manao, Allahu abarak. Moa ve tompo Allah naniraka anao, nanome didy anao hoe avelao amin'ity toerana karakaina tsy misy olona, tsy misy volo, tsy misy ninina ty za sy ny zanako. De nitodika Ibrahim namaly azy hoe naam, Allahu amarani. Eny, tompo Allah naniraka ahy. De jereo valiteniny zany vehivavy tsara fitondratena. Mino any Allah. De niteny izy manao izan lay yudayyan Allah. Raha ohatra ka tompo Allah marina no naniraka anao de tsy sandro ny tompo Allah hanary anay, tsy sandro ny tompo Allah hamela anay. Ka nino an'izany ilay vehivavy ka lasa Ibrahim alayhi salam nanohy ny dieny de mipetraka teo amin'ny toerana anankiray i Hajara alayhi salam. Rehefa nandeha Ibrahim niala kely ny tanàna iny dia nitododoa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary nangataka doa mba hiarovany Allah an'izany taranaka sy ny vadiny zany. Ka niteny izy manao hoe Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Tompo Allah, napetrako teo amin'ny tranomasina anao, teo amin'ny loasa, tsy misy ninina, tsy misy voly, tsy misy rano ny ampahany tamin'ireo taranako ka mangataka aminao zary Allah, ataovy izy ireo mpanangana sola ary omeo anjara-pahasoavana sy anjara-pivelomana ary ataovy ny fony zanak'olombelona rehetra hitodika makany amin'ireo taranako sy ny vadiko eo amin'ny loasa masina izany. Zany no doa napetraka ny Ibrahim alayhi salam sady niraradraraka ny ranomasiny malahelo ny vady aman-jany. Lasa izy nizotra ny verina tany Palestina. Rehefa mipetraka teo amin'izay i Hajara miaraka tamin'ny zanany Ismail alayhi salam, nanomboka lany ilay vatsikely teo ampelatana satria ampahany tamin'ny atrendry sy rano no niainany zany vehivavy zany miaraka tamin'ny zanany Ismail alayhi salam. Rehefa lany zany amin'ny mahazazany Ismail de tsy mahay tsy misy, tsy mahay tsy manana fa kosa inona zavatra zay nandalo nitomany zany zaza zany, nitomany Ismail alayhi salam. Ary rehefa nitomany Ismail alayhi salam voatery Hajara niala tamin'ny toerana zay nisy azy ka nandeha nitady izy ka teo anelanela ny Jabal Safa wal Marwa, teo anelanela ny tendrombohitra Safa sy Marwa no niazakazany zany vehivavy zany nijesola misy mpandeha na mpanao voyage mitondra rano kely ho an'izany na ihany koa misy mpanao voyage mitondra vatsy kely mba ahafahan'izy ireo misakafo tamin'izany fotoana zany. Nandeha izy mivezivezy impito teo anelanelany zany tendrombohitra Safa sy Marwa dia tsy nahita na dia olona anankiray nandalo. Petraka izy teo anilany zany zanany Ismail alayhi salam zany ka hoy ireo mpitantara nohon le tomaniny Ismail alayhi salam ny tongony mitsipatsipaka no namoany Allah ny rano miboiboika tamin'izany tongotra ny mpaminany Ismail alayhi salam zany. Misy ndray ny mpahay tantara anteny i Jibril tonga teo de nikapoka
tamin'ny elany izany toerana zany ka nisy rano ny boiboika. Tsy inona izany rano zany fa ilay rano andraka kehitriny misy, ary ny olona rehetra dia mila an'izany rano zany dia ny rano Zamzam eo amin'ny tranomasina ny Allah ao Makka, eo anatrehan'ny Kaaba no misy an'izany rano Zamzam izany. Teo dia nisotro Ismaila alayhi salam, nisotro ihany koa Hajara, ary navorona ireo izany rano zany. Ka nandeha ny fotoana dia nisy vorona mandalo manatona ny toerana izay misy ny Hajara. Ka ireo mpanao voyage, satria tamin'izany fotoana zany ny mpanao voyage mahalala tsara raha vao misy toerana misy vorona dia midika zay fa misy rano eo anatrehan'izany tanàna izany. Ka nandeha izy ireo nanaraka an'izany vorona zany mandra-pahatongavan'izy ireo teo amin'ny toerana izay nisy any Hajara sy Ismaila alayhi salam. Lasa izy ireo ndray nangataka tamin'ny Hajara, nividy rano tamin'ny Hajara hoe zay mba omeo fa mangetaheta. De lasa zay, ary misy ampan'ireo foko arabo reo lasa namorom-ponenana mihitsy teo amin'ny tanànan'izany Makka zany. Ary zay no fiandohany vahoakan'ny Makka arabo zay tonga namorom-ponenana niaraka tamin'ny Hajara sy ny Ismaila alayhi salam. Ary zay no natonga ipaminany Ismail no voalohany vahoakany teny arabo tamin'izany fotoana zany, araka mivolazan'ireo mpahay an'izany tantara izany. Ipaminany Ibrahim alayhi salam rehefa nandeha ny fotoana dia mivezivezy eo amin'ny Palestine sy Makka ihany koa. Nandeha ny fotoana rehefa lehibe ipaminany Ismaila alayhi salam teo amin'ny 7 taonany hoy ny sasany, dia tonga ipaminany Ibrahim nahita tsindrimandry indray fa hoe manapaka na manao sorona ny zanany Ismail alayhi salam. Teo dia fitsapana hafa indray nahazo any mpaminany Ibrahim, ny zanaka zay azonao tao anatin'ny fahanterana, zanaka zay azonao tsara, tianao, nesorona taminao nandritra ny fotoana maro. Ary rehefa lehibe izy hitanao maso indray dia natao sorona izany zaza izany. Saingy mpaminany Ibrahim noho ny finoany ny Allah subhanahu wa ta'ala, noho ny fanetrenitena manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia tsy ny salasala izy nanantona ny zanany Ismaila alayhi salam ka nanontany manao hoe: o ry zanako, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madha tara. O ry zanako, zaho izy nahita tamin'ny alalan'ny tsindrimandry, nofiko fa za dia mandenta na manapaka anao, manao sorona anao, ka inona no hevitra manoloana an'izany. Zero ihany koa ny zaza zay voataiza amin'ny finoana tsara, voataiza tao anatin'ny fahendrena, dia namaly izy manao hoe: ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. O ry papa, tanterao ny didy izay nandrananao. Satria nahoana? Satria tadidio tsara fa nofina tsindrimandry n'ireo mpaminany dia didy avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay tsy maintsy tanterana. Ka teo Ibrahim nanomana ary nitondra ny Ismaila alayhi salam amin'ny toerana zay tokony hanatanterana an'izany. Rehefa nandeha izy nanao an'izany ary nirangitiny tsara ny antsy zay anaovana sorona ny Ismaila alayhi salam, dia niteneny Ismail: papa, fatoromafy ozy izy ny tanako, ary fatoromafy ihany koa ny tongoko, ary asio saro ny masoko, sarona na saromy lamba ny masoko, mba tsy hafanao ijery ahy ka alahelo ka tsy hanatanteraka ny didy izay nididiny Allah subhanahu wa ta'ala aminao. Tanterany Ibrahim alayhi salam zany rehetra zany. Ary rehefa izy manapaka ny vozony Ismaila alayhi salam, tsy mety nanapaka izany antsy zany satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala nanome didy an'izany antsy zany tsy mahazo manapaka ny vozony Ismaila alayhi salam. Ary tsy zany no tanjonany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'iny fa fitsapana ilay finoany Ibrahim alayhi salam. Moa ve tanteraka Ibrahim ny didy zay ampanaovina azy. Gaga Ibrahim tsy nety nanapaka ny antsy, ary nisy vato teo akaikiny dia nikapony tamin'ny vato ny zarana ankiroa ny vato. Gaga izy miteny amin'le antso hoe: vato vitanao manapaka azy, nofotra tsy vitanao manapaka azy. Dia misy ireo mpahay tantara niteny nampiteneniny Allah subhanahu wa ta'ala izany antsy zany ka niteny tamin'ny Ibrahim manao hoe: zao izy nahazo didy avy amin'ny Allah fa tsy mahazo manapaka ny vozony Ismaila alayhi salam. Mbola niinsista ihany Ibrahim manapaka an'izany, dia iny Jibril alayhi salam noentiny nitondra ondry lehibe matavy anankiroa avy any amin'ny paradisa, ary niantsoantso mafy izy tamin'izany fotoana zany: ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin.
ory Ibrahim, efa marina tanterakao izany zavatra nampanaovina anao zany. Ka indro zao izy Jibrila alayhi salam mitondra ondry anankiroa ho solony sorona ataonao amin'ny mpaminany Ismaily alayhi salam. Izany nahatonga antsika mpino Islam mandraka ankehitriny isaka ny tonga ny fotoanana Eid al-Adha dia manao sorona biby fiomby, ondry na omby na chameau na ihany koa osy, mba ho fanatanterahana sy fakana tahaka ilay sorona lehibe nataony mpaminany Ibrahim alayhi salam tamin'ny zanany Ismail alayhi salam. Zay no tantara mahakasika an'izany fitsapana raha hitantsika angambany lesona azontsika troana tamin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam dia ny fiainany ray manontolo dia tao anatin'ny fitsapana. Nanomboka izy mbola tanora efa notsapana tao anatin'ny afo. Nandeha izy mifindra monina notsapana ny vadiny. Nandeha ihany koa izy rehefa nanambady izy satria vadiny dia tsy niteraka. Dia notsapana ihany koa izy tamin'ny zanaka voalohany ny azony Ismaila alayhi salam. Rehefa notsapana ihany koa izy nametraka ny zanaka an'izany teo amin'ny loasa masina tao Makka. Mbola notsapana ihany koa izy ty farany tamin'ny fanaovana sorona an'izany. Dikan'izany fiainany mpaminany Ibrahim tao anatin'ny fitsapana. Ka eto za mitodika ho antsika rehetra. Indraindray ny fiainanao ianao milaza fa mpanompo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iny mihitsy no fitsapana tonga aminao. Arakaraka ny finoanao ni Allah, arakaraka ny mamafiorana ny finoanao ao anatin'ny fonao no ahatonga ny fahamafisana zany fitsapana eo aminao zany. Rehefa nantarina mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, iza ny olona tsapana indrindra eto ambony tany dia namaly izy manao hoe al-anbiya, ireo mpaminany no ahazo fitsapana lehibe indrindra eto ambony tany. Dia aorian'izany dia olona zay miteny fa hoe izy mpanompo any Allah, izy mino any Allah, tena mino any Allah, miamafy ny fitsapana ary arakaraka ny fahamafisany orona ny finoanao ao am-ponao no ahatonga ny fitsapanao. Ka azakivy fa ny tsapananao hitsapana ny tena finoanao fa tsy maintsy ho avy ny fanavotana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay angamba no tantarany mpaminany Ibrahim alayhi salam. Sorako no nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fihafaran'izao. Ny tena kosa dia manome ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.